Miarabantsika rehetra tratry ny Pentekosta tsika rehetra tafaraketo voninahitran'Andriamanitra famondram-pon'Andriamanitra ny tsy malany indrindra tsika tsiraray avy a. Miarabany any tokantrano koa izay afaka miaraka sy manaraka amin'izao fotoan'izao fototra ngezabe ho an'ny finoana kristianina ny Pentekosta satria tsy nisy zavatra afaka nataontsika manaraka sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha tsy manaiky tarihany fanahintsika. Ten'Andriamanitra dia tena miteny mihitsy hoe matetika rentsika foana na ivelany vanim-potoana amin'ny Pentekosta ary hoe ny atao hoe zanaka dia manaiky tarihiny fanahy masina. Anisan'ny fototra anankiray koa zany ny ahatonga antsika ho zanaka ankasitrahana dia ny fisian'ny fanahy masina. Dia ndao tsika hivavaka raha sitraka ao amin'izao fotoan'izao. Vavaka tsika tompoko. Jesosy Kristy tomponay, eto anatrehanao no andoalian'ny lohalika rehetra amin'izao fotoan'izao. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitiavana be dehibe izay arotsaka ao amin'ny fiainanay tsiraray avy. Tsarovanay androany Andriamanitra ilay fotoana sarobidy izay nandatsahanao ny fanahinao. Misaotra tompo fa tamin'ny fotoana nandraisanay ny famonjena ihany koa dia efa nomenao anay zany fanahy zany. Misaotra ny amin'ity fotoana manokana izay menao anay ity Andriamanitra, ahafahany indray manovo hery, ahafahany indray mitombo eo amin'ny fanatrehanao. Fa ny tena sy ny hazo efa maty ary Andriamanitra, rehefa tonga eo amin'ny fanatrehanao dia mitsimoka indray. Dia androany Jesosy, tsy hoe fahazarana, tsy fomba tsy maintsy atao, fa filana sy etaeta anatinay Andriamanitra ny teo eo anatrehanao. Tsy atosiky ny zavatra misy izay Andriamanitra ny zavatra angatahana na ny tsisy, fa ilay ao anatinay mihitsy Andriamanitra no tsy mahay raha tsy tonga eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Ambaranao ny amin'ny boky Mpitoroteny 5 izay milaza hoe fa ny mandrakizay dia efa nataonao tao anatinay tsiraray avy Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy fa tsapanay fa misy etaeta ao anatinay tsiraray avy Andriamanitra. Tia hitanao, tia hikambana aminao, tia hiray aminao. Misaotra fa nomenao ny fanahinao Jesosy mba hompitaritalana anay. Very izahay raha vao tsy tarihanao Andriamanitra. Potika ny fiainanay raha vao tsy misy ny tolotsaina avy any aminao Andriamanitra. Diso ny fanapa-kevitra tsiraray avy amin'ny fiainanay rehefa tsy ianao no mitondra anay Jesosy. Dia misaotra Jesosy fa tsy nihazo fijaliana ihany ny aretanao, tsy nijanona hatreo fa tonga hatrany amin'ny fanomezanao ny fananao masina mba ho mpitari-dalana ny tsiraray avy. Betsaka ny zavatra tsy hainay fa nomenao mpampianatra izahay. Betsaka ny zavatra tsy takatry ny sainay fa nomenao ny fanahinao izahay, ahafahany mahafantatra sy mahita ny lalana izay tokony andehananay Andriamanitra. Jesosy misaotra anao feno izahay, tena misaotra Jesosy, misaotra Jesosy fa tsy lefy ny taona ny fahamarinanao. Ny zavatra rehetra izay nomenao anay Andriamanitra tsy adino fa tena marina, masina, lehibe eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Misaotra Jesosy ny amin'ny rehetra izay any atokantrano any, betsaka mety very fanantenana. Sofa eo ianao Jesosy, sofa eo ny fanahinao masina, mampahery anay ao anatin'ny ady, manitsy anay, manamboatra anay, manangana anay, mampianatra anay, manafisafo anay Andriamanitra. Amin'ny fotoana mety makarary ny fonay Andriamanitra dia fantatra hoe efa disponible ao anay ilay fo vaovao, ilay fanahy masina izay mitsoka eo amin'ny orinay tsiraray avy, manome fofinaina mahagaga. Misaotra Andriamanitra fa zavatra rehetra efa vita kajy tao aminao avokoa, ary androany dia fantatra hoe fa kajinao indray ty androany ty Andriamanitra. Ianao ilay alfa, nao ka hanomboka. Ianao ilay omega, nao ka hamarana. Ianao ilay ivony zavatra rehetra, nao ka hitoetra eo amin'izao fiankofanay miaraka izao Andriamanitra. Ny teny rehetra Andriamanitra dia koa tanteraka aminay Jesosy ilay niteneninao ny filazantsara Matio milaza hoe aza matahotra fa ny fanahin'ny raiko no ampiteny anareo. Dia androany koa Jesosy aoka ny fanahy masinao no ampiteny any tsiraray avy. Tsy hoe hira efa hay, tsy hoe hira efa fantatra na teny efa re, fa fantatray Jesosy fa isaky ny miteny ny fanahy masina dia fofinaina vaovao indray, mampandroso sy manangana anay.
amin'ny anaranao Jesosy masina mandrakizay a. Alleluia. Amen. Amen. Dia mbola miarabantsika rehetra ny tokantrano a, miarabantsika tafaraka eto androany a, fifaliana foana ny rahana na mpitendry a, na mpidera na mpaka sary eo ambadika eo ny mety tsy hitantsika fa fifaliana ny fandraisana dia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Dia tsika maka teny sotra masina ao amin'ny bokin'ny Salamo faraka amin'ny 10 a. Amin'ny bokin'ny Salamo faraka amin'ny 10 a no andeha vakintsika rehetra miaraka amin'ny anaran'i Jesosy a. Mba inoko fa tena hoe tanteraka amintsika tsiraray avy ity izao, satsia teny hoe androany fa izao mihitsy ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tena finoana dia izao fa ny fanantenana androany. Tsika nefa velon'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy a, dia vakintsika izany voninahitran'Andriamanitra. Andiny fa 10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amorony fo madio ao Andriamanitra ao, ary avozy iorina marina ny fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toa ny fanahy mazoto ao. Dia ampianatra ny olon-diso ny lalanao aho, ary ny mpanota ampiverenina aminao. Amen. Jesosy a, tsy afaky ny aniry ny fanahinao masina hitoetra ao aminay zay raha mbola maloto ny fonay. Mba hatamana ny fanahinao Andriamanitra, mba hatamananao eo amin'ny fiainanay Jesosy. Dia aoka amin'ny fo ankasitrahana no entinay Andriamanitra. Efa eto ianao Jesosy, ary ny fanahinao dia efa ao aminay tsiraray avy. Indraindray zay Andriamanitra mitondra tena tahaka ny tsy manana amin'ny fanahy masina. Indraindray zay Jesosy ohatra mitondra tena mahalala zavatra mihoatra noho ny fahalalanao amin'ny fanahinao Andriamanitra. Fa androany Jesosy, ianao ny mpiandry anay Jesosy, ianao ny mpitantana anay Jesosy, ianao ny mpitondra ny fiainanay Jesosy. Ataontsika hivavaka androany raha sitraka ao, hanolotra momba antsika tsiraray avy an Jesosy, hanolotra ny tenantsika indray, hametraka tanteraka ny momba antsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Jesosy eo androany dia izay programanao Jesosy naoka tanteraka eto Andriamanitra, izay fitarianao Jesosy. Aoka tsy ny sainay miezaky ny asa sy ny tadidy sy ny anao zavatra, fa ka ny fitarian'ny fainanao masina. Ka na teny ray ihany ary Jesosy, na teny ray ihany ary Jesosy, teny ray ny hoe misia dia nisy. Androany koa Jesosy afaka miteny ianao misia, misy fiainana, misy fiadanana, misy fahasalamana, misy fitahimpanahy, misy fiovampo, misy fanasitranana ny fo. Jesosy fantatray fa ny fo torotoro, ny fanahy mangorakoraka tena tsy ataonao tsinitsiny zany Jesosy. Amin'ny teny vahiny izy dia hoe l'âme brisée, ny aina voavakivaky, manaiky ho vakiny ny teninao, mamakivaky ao anatin'ny fonay ianao, mba hahafahanao manovanay Jesosy. Ny teny latsaka tsy ampieverana rehetra Andriamanitra, ny fisainana mety mivilivily Andriamanitra, ny toetra tahaka ny hoe te hazo toerana eo amin'ny fiainanay nefa tsy araka ny sitraponao Jesosy. Reny rehetra reny Jesosy hifonanay, tsy hatsara ny avelatsy Andriamanitra androany hoe tsy mila hitsy izahay, fa tena mila hitsy izahay Jesosy isan'andro isan'andro. Na ny fofinaina miditra eo amin'ny orinay ary Jesosy tsy kajinay akory zany, tsy izahay mahavita an'izany. Nefa indraindray Andriamanitra dia eo anatrehanao dia mahavita mampiakatra ny soroka sy ny kolanay zay, mametraka ny tenanay ho zavatra. Nefa raha vao tsy tarian'ny fanahinao zahay dia manala ny tenanay tsy ho zanaka ao Andriamanitra. Rehefa tarian'ny nofo izahay dia mitady sitraka amin'ny olona. Ary eo amin'ny bokin'ny Galatiana 2:10 dia milaza mihitsy hoe manala ny tenanay tsy ho mpanompo ny Kristy ny filanay sitraka amin'ny olona. Dia androany Jesosy, aoka hitodika aminao mihitsy zahay. Izay mahatonga ny teny teo Andriamanitra milaza hoe amorony fo madio. Tena hoe fo madio, fo tsy mitady ny azy, fa fo kosa Andriamanitra miantoraka eo aminao Andriamanitra. Dia androany Jesosy tsaronay manokana ny teny David amin'ny Salamo 7:20 hoe Jehovah ny mpiandry ahy. Ohatra ny teny zany izy hoe Jesosy mipitarika anahy,
fany masina mpitondra, fany masina mpanao zava-mahakaka amin'ny fiainako. Amen. Jehovah ny mpiandry amen. Jehovah mpiandry atsika amin'ny alala mifanahany. Amen. Ataotsika saniry zany androany hoe Jehovah ny mpiandry. Alléluia. Yes. Jehovah tsy misy mahasolo ny eo atongotra ao Jesosy. Any am-boky Luka dia voalaza hoe toko 10
fa mari ilay mifidy ny anjara tsara ary tsy hoe sorona aminy zany Jesosy eo indraindray ny fahadison'ny safidinay Andriamanitra no mahatonga zavatra tsy araky ny planinanao mitranga fa androany Jesosy dia mifidy ny anjara tsara izahay satria te handany fotoana eo an-tongotra ao tsy hanenjika ny tananao ka hampiasa fahefana fa eo an-tongotra ao Andriamanitra mba ho ahitsy mandrakariva Andriamanitra tsy maninona Jesosy na tsy mahita ny olona rehetra ry izahay na tsy hita ny olona rehetra ry izahay satria ny tena marina Jesosy dia eo amin'ny toeram-piankofana tsy mitodika makany amin'ny olona amin'ny masonay fa mitodika makany amin'ny tongotra ao Jesosy Kristy mampatsiaro anay mandrakariva ny aretanao ny fahitanay ny tongotra ao misy any lavaka fantsika mba tsy hahafahan'ny masonay mitodika any amin'ny zavatry ny tany fa hahafahanay mitodika makany amin'ny asa-pamonjena nataonao Jesosy mendrika ianao Jesosy tsy misy tahaka anao Andriamanitra ianao no antony zavatra rehetra Andriamanitra ianao eny ianao Jesosy tatsika iombina fo anatin'izany raha sitraka ao tazany ohatrany tsarotsika manokana dao tsarovantsika manokana le fotoana manokana hoe Marta ao an-dakozia ohatrany androany misy lakozia Marta mety ao an-dakozia fa Maria eo amin'ny toerana fandraisam-bahiny eo amin'ny salon miondrika mangataka talao mamafa ny tongotra Jesosy ny zava-dehibe amin'ny olona matetika dia mivolondohany satria ny vehivavy rehefa andeha hivoaka te ho hita dia manao volo fa nefa ny zavatra nahagaga dia zao ilay karakarain'ny olona indrindra ny nafony Maria mafana ny tongotra Jesosy zany toe-po zany dao angatantsika koa tena hoe ho tanteraka amintsika tsiraray avy inona ny zavatra mety arovantsika mihoatra inona ny zavatra mety hitantsika hoe mametraka amin'ny personnalité antsika tsiraray avy fa ndao eo anatrehany zavatra rehetra tsisy dikan'izany rehefa hoe Jesosy takomantsika ny zavatra rehetra momba antsika dia ao anatin'izany dia mety hoe mbola tsy natao Maria tiry tamin'izany fa afaka ataontsika manao mendrika indrindra anao dia raha tsika manao zany androany mendrika indrindra anao satria ianao ny aviana ianao no ny aviana ny zavatra rehetra mendrika ny tery ianao mendrika indrindra ianao mendrika indrindra
anay Jesosy ny toe-pony Maria tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa teny eo anatrehanao marina dia tsy misy afaka mihazona ny masonay ankoatra ny fahatsaranao Andriamanitra. Ianao ilay fahazavana tsy mampitapy maso fa fahazavana mampitehiratra foana amin'ny fotoana rehetra. Ny fahazavana eto amin'izao tontolo izao mety mahatonga anay hanampina maso eto izany Andriamanitra. Fa rehefa eo amin'ny fanatrehanao Jesosy dia tena misokatra ny masom-panahinay mahita ny fahatsaranao. Latsaka foana ny ranomasonay Andriamanitra ezaky mahita hoe Jesosy nafony hainao anay. Ny fizaha indraindray manao kidaladala ny fitondratena sy ny fisainana sy ny fiteny. Ao anatin'izany Jesosy nefa dia amin'izao fotoana izao mbola miady varotra ho anay foana ianao, mivavaka mifona ho anay tsiraray avy. Na teo raha ny fisainana tsy mety, na teo ny fieritreretana ohatra ny te hametraka ny tenanay ho zavatra izany, dia ianao Jesosy mbola miteny foana hoe mamela azy Dada, mamela azy. Tahaka an'izany ny fiteninao Jesosy rehefa eo anilan'ny ray ianao mahita ny adalàna mety nataonay, mety eo anatin'ny asa fanompony izany, mety ivelan'ny asa fanompony, mety hoe mitondra tena tahaka n'ilay zatovo ny eritreritra efa mety ny fiainana izahay hoe izany rehetra izany efa voatandriko daholo, kanefa rehefa niteny ianao mampitio ny fanananao. Indray Jesosy mety mametsiny an'iny zatovo iny izahay hoe mbola mifikitra amin'ny arena foana ve, kanefa mety misy zavatra kely ihany koa, misy zavatra tokony hialy eo amin'ny fiainanay Jesosy. Mety filamboninahitra, mety filantsitraka, mety faniriana teo hita, mety tena te hisongadina. Indraindray Jesosy efa nateraka izahay fa mbola noentinay tany am-paosinay ilay sofinay taloha sy ilay masonay taloha sy ilay fisainanay taloha dia tadiavinay hoentina tahaka an'izany koa ny fanompona sy ny fisainanay sy ny fiainanay Andriamanitra. Indraindray izay Jesosy tsy mahatsiaro tena fa mila amboarina, satria nahoana zatra mpitazana anao fa tsy mpiaraka aminao. Rehefa mitazana anao izay Jesosy dia mihaino ny teny fa tsy mandaitra aminay ilay izy, tsy manaiky an'izany ny fonay. Fa rehefa mpiaraka aminao izay Jesosy dia tsy maintsy mampanaiky ny amin'ny tsiraray avy iraikitra aminao Jesosy Kristy. Tsy afaky ny hifampikasoka sy hitambatra aminao izay Jesosy raha tsy manaiky ny halan'ny toetra tamin'ny lasa rehetra. Tsy ahazo aina mihitsy ny fanainao masina raha ohatra ka ny toetra ny taloha ihany ny tiany hatongavany amin'ny fiainanay Andriamanitra. Jesosy asa eto mifona aminao Andriamanitra, ny amin'ny fiteny rehetra, ny amin'ny fisainana rehetra, ny amin'ny famindra rehetra, ny amin'ny fieritreretana rehetra. Fa afaka Jesosy ho any an-tokantrano, ny anaranao Jesosy tena ho feno fanainao masina ny tokantrano tsiraray avy Andriamanitra, tena ho feno firetana Jesosy eo tamin'izany fotoana izany tao amin'ny efitrano ambony. Azoko antoka Andriamanitra fa na dia nisy labozia ary teo dia mety nisy anankiray nitsokan'ilay labozia satria tsy ilaina intsony ilay labozia nazava, satria ny fany masina teo amin'ny tsiraray avy Andriamanitra dia efa ampy nanazava ny efitrano. Dia androany koa Andriamanitra tena aoka ny fanainao masina nanazava ny anatin'ny fony tsiraray avy. Maizina ny fony indraindray satria tsy ampy ny fanahinao, satria tsy mamela ny fanainao masina hiasa izahay. Maizina ny fony indraindray satria lasa tia miaina anatin'ny takony izahay. Tsy tonga fahazavana ho an'izao tontolo izao izahay fa lasa tonga fitsaratsarana an'izao tontolo izao, satria ny teny noentinay mandrefy ny olona fa tsy nivokatry ny fanahy, noentinay mananatra sy mitondra ny fiainana eo ampon'ny olona tsiraray avy. Dia androany Jesosy tsy misy fanahy afaka mamokatra raha tsy misy ny fanahinao masina aloha anatin'ny tsiraray avy. Tsy afaka ny hamokatra ny fanahy raha terenay amin'ny toetranay taloha Andriamanitra. Fa androany Jesosy fotoana anankiray mamy be hanaovany adingana tahaka ny dingana nataony Maria. Ilay izy tsy ao ambadiky ny asa fa ao ambadiky ny communion, ao ambadiky ny connexion, ao ambadiky ny fifandraisana, ao ambadiky ny fiainona, ao ambadiky ny fahanginana, ao ambadiky ny tsy fitenenana, ao ambadiky ny fampitoniana ny fonay, ao ambadiky ny fandeferana, ao ambadiky ny fahalemem-panahy, ao ambadiky ny fanekenay ho atao tsinitsinina, satria ianao dia nampiteny amin'ny Paoly mihitsy araka Korintiana 2:7 lasa kilema ho anay ny fanananay ady rehefa tsy mahay mandefitra izahay. Fa anatin'ny zavatra rehetra ampianaro izay andefitra mba ho lasa hery hitombonay Andriamanitra izay rehetra hatrenay tsiraray avy. Izay Andriamanitra tsy manana problème
fa manana sedra tsy maintsy akarana satria tsy maintsy mitombo izahay satria eo aminao Jesosy, amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka avo indrindra, amin'ny anaranao Andriamanitra le tsy miova, le mandrakizay. Ho any amin'iza moa zahay Jesosy rehefa tsy eo aminao. Indraindray zay mamorona lalana, mieritreritra fa mety ny fiainanay. Indraindray zay rehefa lavitra anao dia miezaka ny hanamary tenany amin'ny fitondratena diso. Indraindray zay rehefa lavitra anao Andriamanitra dia mieritreritra fa manana vahaolana mety kokoa. Ho any amin'iza zahay Jesosy, iza moa no antsonay rehefa naty ady izahay, iza no antsonay voalohany osory sy tariwa, fianao no antenako, eny anao no antenako isanandro. Ho any amin'iza, ho any amin'iza iantsoaniza moa, ianao irery no sakaizako izay, usory sy tariwa, usory sy tariwa, fianao no antenay, fianao no antenay isanandro. ho any amin'iza moa zahay, ho any amin'iza iantsoaniza Jesosy, iantsoaniza moa, ianao irery, ianao irery no sakaizako izay, usory sy tariwa, fianao no antenay, fianao no antenay isanandro. fanahy omeoery aho, Fanayo omeoery aho, umeoera, fanahy masinao, Fanayo fanahy masinao, umejunya, azy velirery aho, azaveliveria, fa milanao ilanao isana, toano aminkery Ikeja, amin'isandrinao. amilisandri, Ho any amin'iza iantsoaniza moa, ianao irery, ianao irery no sakaizako izay, usory sy tariwa, sy tariwa, eny anao, fianao no antenay, eny anao, usory, usory sy tariwa, eny anao, fianao no antenay, eny anao. fianao no antenay isanandro. Isanandro Jesosy, isanandro, 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 isanandro. Tsy hoe amin'ny fotoana mamety anay Jesosy, fa isanandro amin'ny fotoana rehetra. Misy antony Jesosy matoa rehefa miresaka fanahy masina ianao dia fofinaina, satria ny fofinaina Andriamanitra dia tsy miala eo amin'ny orona raha mbola velona izahay. Ary ny teninao amin'ny mpitoroteny dia milaza hoe raha mbola velona izahay dia mbola misy foana ny fanantenana. Jesosy eo, raha mbola eo ny fanahinao ka manana tsafidy ny anaraka anao marina izahay dia mbola
Halleluja. Miova ny zavatra rehetra. Androany Jesosy dia arotsahy Jesosy. Le fany masinao. Tahaka ny andony maraina. Mandena ny ahatra rehetra. Tahaka ny andony maraina. Mamelombelona ny zava-maniry rehetra. Nao ka menonao amin'ny fanahinao. Anay tsiraray avy Andriamanitra. Tsisy anton'Andriamanitra tokony amenona ny fanahy ny trano raha ny olona ao anatin'ny trano tsy manana ny fanahy. Satria ny fanahinao dia mitoetra ao anatin'ny nay tsiraray avy Andriamanitra, ao anatin'ny aina, ao anatin'ny fahavelomana. Ave fanahy masina. Feno izahay. Arotsahy. Arotsahy, arotsahy, arotsahy ilay herinao Andriamanitra. Oh, arotsahy, arotsahy Tompo, ameno anay lay ora ny fanahy. Arotsahy, arotsahy, arotsahy Tompo, ameno anay lay ora ny fanahy. Arotsahy, arotsahy, arotsahy Tompo, ameno anay lay ora ny fanahy. arotsahy, arotsahy, arotsahy Tompo, ameno anay Tompo. Fatsika ny fotsika sy momba antsika rehetra. Arotsahy, 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 arotsahy lay fanahy masinao, familanao, ny famelombelomanao fanahy masina. Nao ka ho aminay rehetra androany. Le feo anatrihanao zahay Jesosy. Mahery, 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 le feo anatrihanao. Mahery zahay, le feo ianao. Mahery iao, le feo ianao. Mahery iao, refeu ianao, matanjaka, mahery iao, feno iao, fanahy io, feno iao, feno iao, Fanaio, Cassio, Fanaio,
masinao, milanao zahay, milanao zahay, fanay masinao, fanay masinao, fanay masinao, fanay masinao, fanay masinao, fanay masinao, milanao zahay, milanao zahay. fenoy zahay. Aoka tena izihatra ny amin'ny fanatrehanao mihitsy ny fonay Andriamanitra. Rehefa feno anao Andriamanitra izahay dia tsapanay ny vasainy Stefana. Alleluia. Teo anivon'ny fiarahamonina olona nafantatra azy fa niovy izy satria feno anao. Rehefa feno anao izay Andriamanitra dia tsy mampaninonay intsony izay fijerin'ny olona hoe izao ny ainanay taloha, fa rehefa feno anao izay Andriamanitra dia fiainana vaovao indray. Dia androany Jesosy fenoy teny izay Andriamanitra, fanay masiny izay teny rehetra ao anatin'ny fonay sy efarenay velomy Jesosy. Raisony manivelona ny fonay Andriamanitra, ahodony Jesosy, velomy indray ny fanahany Andriamanitra izay matimaty rehetra hatramin'izay Andriamanitra. Androany mitsangana izany Jesosy, satria ilay fanay masina dia fananganana koa Andriamanitra, mitsangana miova ny zavatra rehetra. Jesosy, Jesosy, ataontsika hiantso fotsiny anaran'i Jesosy. Jesosy, 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 He like you now, He like you now, He like you now. He like you now, Jesosy, 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 He like you now, He like you now, He like you now. He like you now, Jesosy, Jesosy, Fantatray Jesosy fa ianao rehefa mameno dia tsy hatreo amin'ny tendany, fa tamin'ny fotoana voalohany nanaovanao fahagagana, niteniteninao Jesosy dia hoe feno rano ny siny. Volonté anao mihitsy Andriamanitra ny ameno any tsirairay avy. Jesosy mbola olona fotsiny fiantsona an'ilay tena ny volavolaina, fa atao aorian'ny fahafenon'ny fanamasina no nitenenina hoe olombelona. Tsy misy fahavelomana rehefa tsy misy ny fanahinao. Fitaka sy lainga ampo daholy ny fieritreretana sy ny fisainako sy ny fisainanay Andriamanitra, ny eritreritra fa mety ny fiainanay rehefa mivavaka fotsiny izay fa tsy misy fanemasina. Jesosy Jesosy ambarao aminay androany Andriamanitra, sitraponao, tenena fanemasina, tenena fanemasina ao anatinay. Iza moa ny tenanay Jesosy, lasa manaikinaiky zavatra tsisy izahay rehefa tsy manaiky mihaino anao Andriamanitra.
fanay 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 masina fanay masina fanay masina miteneny indray androany mananaranay androany fanay masina fanay masina fanay masina fanay masina fanay masina fanay masina velombeloma indray zay androany mangetaetanao zay. Amen. Totsika teka ho an'i Jesosy. Alleluia. Totsika teka ho an'i Jesosy. Totsika samby hitsangana dia hifanao tona kely hoe tahiny Jesosy tratran'ny Pentekosta. Alleluia. Oh, alleluia. Tratran'ny Pentekosta tsika rehetra. Tratran'ny Pentekosta daholo mahazo toerana daholo ary mamerina ny fiarabanantsika tsiraray avy isa tokantrano indray na tratra nyity fankalazana ny Pentekosta taona 2024 mankasitraka ny tompontsika ny amin'ny fotoanandroany ary mamerina ny fiarabanantsika tsiraray avy ankio izay vorolanina ato amin'ny tokantranony pasteur indray amin'ny itia anio itia mindrana ny fiaraban'i Jesosy rehefa mitsangana tamin'ny maty izy maraina teo izy hoe finaritra ary rehefa ariva alohan'ny meza fanamasina teo izy hoe pis na hoe fiadanana zay fafinaretana sy fiadanana zay no itsofana rano ny tokantrano sy isika tsiraray avy zay manaraka ny direct indray amin'ny tian'io ity faly izay anolotra ho anao an'ity mission spéciale mahakasika ny Pentekosta ity zay tondra lohateny hoe Pentekosta tena izy. Ny fahamarinana dia mila fenona ary misy taona ny zanak'Andriamanitra mahalala ny marina fa tsy mahalala ny fahafenony marina, zany hoe efa fanombohana tsara ihany ny fahafantarana ny marina eo amin'ny atao eo amin'ny dingana manomboka fa tsara indrindra raha mangetaeta ihany koa isika ahalala ny marina ao amin'ny fahafenony. Avy hatranintsika dia hamaky ny teny anombokontsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ary raisitsika eo amin'izay voalazan'i Jesosy eo amin'ny andininy fahaenina atombontsika eo amin'ny anaran'i Jesosy asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahaenina. Koa izay tafangina teo dia nantany azy hoe tompoko amin'izao va no ampodinao ny fanjakanao amin'ny Israely. Fa ho kozy Jesosy taminy tsy anareo ny alalany andro na ny fotoana izay efa notendreny iray amin'ny fahefany any, fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Toy isika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa rehefa nanomboka ny voro tao amin'ny efitra ambony ny mpianatra dia toy izao novaky ny teny manomboka amin'ny andininy voalohany anomboantsika azy amin'ny anaran'ny Tompo ary noho tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra maherin'ny fofofo ka nanenika ilay trano ny angonany ary nisy lela maro mitarenafo ny seho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany ary samy feno ny fanamasina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanamasina azy. Amen. Tonga sorantsika pasteur amin'ity fandarana manokana mahakasika ny Pentekosta arak'izay lohateny zay dia hoe Pentekosta tena izy. Ireo andalatsoratra masina ny vakiny ireo no atao hoe verset biblika mamaritra ny fondation ny célébration ny Pentecote. Ny dikany hoe Pentekosta moa raha tsy ahivina vetivety kely ho antsika izay mpanaraka ny fandaharana sy antsika izay liana. Pentekosta dia avy amin'ny teny grika hoe
paintea na inkeo hoe 50 isa 50 izay mamaritra fa ao arinan'ny fankalazana paska tao anatin'ireo fety ny jiosy fahiny izay mahafinaritra fa Andriamanitra miainga eo amin'izay fanataony foana dia manisa herinandro 7 izay 7 x 7 49 dia ny 50e jour no miselebre ny Pentecote na Pentekosta ny jiosy izay maneho ny complete harvest na inkeo hoe fahafenon'ny fijinjana. Zany rehetra zany nefa atao hoe teoria ihany pasteur fa ny tena atao hoe mahaliana dia ao anatin'izao fanomanan'ny fiangonana fanomanany zanak'Andriamanitra ny fiverenan'i Jesosy akindray ampanjavona ny fombadiny zanak'ondry dia mahaliana pasteur ny hamantatra hoe inona ny tena tao am-pon'Andriamanitra tamin'ny Pentekosta le Pentekosta nidina ny fanamasina nameno ny mpianatra. Voalohany indrindra aloha dia faly miarabantsika tsiray avy ny tokantrano any tratran'ny Pentekosta ho an'izay mpanaraka rehetra faly koa miaraba ho an'izay rehetra manatrika eto androany manatanteraka ny fanompoana. Miaraba pasteur makasitraka ny Jesosy tsika androany fotoana spesiala inoko fa iombonantsika indray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra satria linany amin'izany tsika rehetra. Mariana aloha androany tsy hoe misy mampianatra eto na misy hoe mpizara manokana fa tena mivelatra le fotoana ho an'ny rehetra satria ny fanamasina ny manapaka eto androany. Amen. Raintsika kely ny jaona toko fahina ny 740 misy dingana tsara na ndefasan'Andriamanitra ny fanany mamela marika ny atao hoe andro Pentekosta. Voalohany indrindra aloha nisy fotoan'Andriamanitra nanome ny fanahany. Nisy fotoana nanomezana ny fanamasina bokon'ny jaonao na jaona toko fa roapolo izay ny andininy faraky amin'ny roapolo ka hatrany andininy faharoa amin'ny roapolo. Ary rehefa nilaza Jesosy tao rin'ny fitsanganany maraina niona tamin'ny mpianany dia niteny hoe na nisy fofinaina izy izay raiso ny fanamasina. Misy ny fotoana andraisana ny fanamasina ary misy ny fotoana amenona ny fanamasina. Ny fahafenona dia tsy mitovy amin'ny fandraisana. Ny fandraisana midika fisokafana fa ny fahafenona midika fanomanana ho amin'ny zavatra ampanovina. Eo zany le dingana anankiroa mahasamihafa ny atao hoe fandraisana ny fanahy sy ny fahafenona ny fanahy. Ny fahafenona ny fanamasina dia tsy hoe miteny tsy fantatra be tsika na miteny pirenena samihafa ohatry nataon'ny mpianatra. Mari-panehoany ety ivelany reny ho amin'ny tanjona manokana satria azadiny koa fa ny firenena ny olona be dia be avy amin'ny firenena samihafa fiteny be dia be ny tonga ao Jerosalema makalaza ny fotoana io satria andro mifanotana tsara ihany koa io amin'ilay andro izay nidinany le roy meny afo izay nionan'ny Mosesy tamin'Andriamanitra nandrenesany mission Moïse sy ny lalàna tamin'izany. Dia isaky ny hoe miseho zany fotoana io dia miakatra ireo olona be dia be avy amin'ny firenena samihafa samy makalaza ny hoe fety filatsahan'ny hafa avy any an-danitra koa ny fiantsoana azy tamin'ny andro jiosy na koa hoe ny fisehoana voalohany nanehoan'Andriamanitra ny fotoam-panafana tamin'ny alalan'ny mpanompo dia tsy zany fa Moïse rery aloha tamin'izay. Dia zavatra nitranga zany rehefa vory ireo olondreo feno fanamasina ny mpianatra dia tsy maintsy nampitenen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitenin'ireo olona be dia be nasaina teo ireo mba andraisan'izy ireo ny famonjena. Zao zany ny démarche ao anatin'ilay izy. Ny antom-pisiny voalohany na tonga ny fanamasina ho ao anatin'ny olona dia tadidio Jesosy ny teny amin'ny jaona toko fahina andininy faefatra amby efapolo tia aloha tsy maintsy ao anatin'ny fony fiangonana voalohany tsy misy olona mahay manantona aho izy Jesosy raha tsy mito amin'ny ray izay naniraka ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Ny fanehoana voalohany amin'ny asan'ny fanamasina dia mitaona ny olona anantona an Jesosy. Anantona an Jesosy. Ny famonjena zany dia miainga avy amin'ny fanatonana an Jesosy. Maninona ny manantona an Jesosy? Ndao jerentsika kely ny jaona toko fahina ambin'ny folo. Jaona toko fahina ambin'ny folo ny andininy fahavalo dia dingantsika amin'ny andininy fahina ambin'ny folo. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ary raha tonga amin'ny fanamasina dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana izy sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Andininy fahina ambin'ny folo. Ozy izy Jesosy vetivety foana ozy izy dia hita ianareo dia tsy ahita intsony ianareo ary vetivety foana indray dia hita ianareo. Eo zany le fipetraka izy any andininy fahatelo ambin'ny folo miteny fa raha tonga ny fanany fahamarinana dia izy no hitari-dalanareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo.
eto zany a dia maneho antsika ny ten'andriamanitra mikasika momba ny hoe fampiaikekeloka. Ny fanamasina zany ny asany voalohany a dia mibitsika ao am-pon'ny olona, manovany ao anatin'ny olona rehefa avy nandray tenin'andriamanitra, anana fanapahan-kevitra iaiky ny fahotany eo anatren'andriamanitra. Tsy normal zany le olona anankiray hoe mafo reny rehefa mandray teny, na hoe tsy miova mihitsy nefa mandray tenim-pahamarinana. Ny tenim-pahamarinana rehefa tonga ao anatinao dia iny tenin'iny no amangin'andriamanitra ny fonao, andeseny lahatra ny ao anatin'ny fanahinao iaiky ny fahadisoanao. Ny fiaikekeloka sy ny fiaikena fahadisoana dia dingana voalohany tsy azo elana, satria iny lalana ahafahanao miverina sy makao amin'andriamanitra, manantona an' Jesosy. Midika zany a fa tsy nanao ny asa ny fanamasina, mbola tsy azo lazaina hoe nanao ny asany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray Andriamanitra, tsy nandalo ny pasazy ny fiovampo, tsy nandalo ny pasazy ny fiovampo. Zany hoe manjary ohatrany hoe fihetsiketsehany ivelany ny zavatra rehetra izay atao, mety hoe mahafinaritra ny saina ny mahita ny hetsika Andriamanitra sy ny fiasan'Andriamanitra, fa zava-pony zany rehetrarehetra zany raha toka tsy nieloava amin'ny fiovampo tena mijoro sy tafatoetra tanteraka eo amin'ny antopy ny ilan'Andriamanitra azy. Zavatra anankiray sarobidy ihany koa anatin'izay pasteur dia zao hoe ny zavatra lehibe tiako anaporofona amintsika tsiray avy ny fahamarinan'izay zavatra mitrango izay dia zao hoe ny fanamasina dia tsy azontsika ferana ao amin'ny toerana anankiray foana, tsy voagejany toerana ny fanamasina, fa ny fanamasina dia mitonanao ao anatina fandresen-dahatra anitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Eo ny mahasarobidy ny motivation, ny motivation mikasika ny fotsika ny fanamasina rehefa tonga ao anatisika ny fahafenona, tsy efitra na iaina koatra izay zavatra Andriamanitra, izay programa tian'Andriamanitra ho tanterana eto ambonin'ny tany. Ary io mila apetraka tsara ny fahamarinana io teny io. Andony tsika hijery kely, anao jery todika kely fotsiny tsika ny tantaram-piainan'i Abrahama, vetivety resantsika lesona. I Abrahama dia atao hoe ray mino izy, ary maray mino ny Abrahama dia anisan'ny olona anankiray nandray ny fankasitran'Andriamanitra i Abrahama teo amin'ny androm-piainana, satria olona anisan'ny sokajiana ho isan'ny olona tena nakatohan'Andriamanitra. Ireo tantara tsara mpiainan'i Abrahama ireo nefa tsy tonga dia tamin'izay fenitra izay izy, fa nisy dingana sy lalina lalovany Abrahama izay tena tsapantsika tsao no migenisitiko 5:10 ary Agara dia niteraka zazalahy tamin'ny Abrahama, ary ny anaran'ny zanany izay naterany dia nataon'ny Abrahama hoe Ismaela. Ary rehefa 920 taona Abrahama raha Agara niteraka ny Ismaela taminy. Dia hitantsika amin'ny 1 sy ny 2 io hevitra io tonga tamin'ny alalan'ny Sara. Ary Sara vadin'ny Abrahama tsy mba niteraka izy, tsy mba niteraka, ary izy nanana mpanompo vavy Egyptiana atao hoe Agara no anarany. Ary Sara tamin'ny Abrahama, indro efa tsy nanome zanaka Jehova, masiny ianao mivadia mpanompo vavy ko angamba azo zaza aminy aho, dia anekeny Abrahama ny tenin'ny Sara. Eo zany aloha le teny hevitry nofo, efa resaka foana ty hoe hevitry nofo ny hevitry Sara, satria ny fanoratra tamin'ny fikasan'Andriamanitra, ny fikasan'Andriamanitra ho ny Abrahama ao amin'ny 5:5 Genesis io olo ihany dia ny hoe anome taranaka azy. Dia zao rehefa tsy nanaiky i Sara, satria taraiky le ohatrany taraiky le fisehon'ny fikasan'Andriamanitra, dia io le toetsaina ara-nofo te hanampy ny teny fikasan'Andriamanitra ao anaty fanahiana, dia hoe ela loatra ny etsika fa io Agara. Rehefa napiditra ny Agara moa zany Sara, dia ny zavatra nitranga dia fantatsika tsara tonga Ismaela. 13 taona, satria eto 920 taona izy eto amin'ny toko voalohany amindray amin'ny Genesis 7:20 Baiboly dia milaza. Ary rehefa 50 taona Abrahama dia nisehon'i Jehovah izy ka nitenenany hoe izao no Andriamanitra tsy toa mandehany ao anatrehako, kaoka tsy misy tsiny ianao. 50 taona Abrahama vao niverin'Andriamanitra. 920 taona, 50 any Sorana 920 mira 13. Dikany 13 taona zany io le toam-pahanginana ny ainan'ny ray mino ny tsy fisian'Andriamanitra, mampametram-panontaniana hoe mbola hiteo amin'ny fiainana ve Andriamanitra nandritry ny 13 taona. Fa vao niverin'Andriamanitra dia zao ny tenen'ny tompo taminy, tsy tonga dia hoe roay Agara na hoe roay Ismaela, fa ozy izy hoe mandehana amin'ny fahitsina. Hitanareo misy etapa hitondran'Andriamanitra ao anaty famangina. Ny famangina voalohany raha sendra niodina ny olona teo anatren'Andriamanitra dia famerenana azy eo amin'ny programan'Andriamanitra, zay le hoe fantsiana fiantsoana mba hiverina eo amin'ilay planin'Andriamanitra. Mandehana ianao eo amin'ny fahitsiko, zany hoe Andriamanitra zany tonga amin'io fotoana io, tsy tonga izy hiteny amin'ny Abrahama hoe, tsy teny amin'ny Abrahama izy hoe
zao zavatra tiako tanterahana miverena amin'ny sitrapoko tonga de tena hoe mafy be esory agara na esory ismaely fa ozy izy aloha voalohany mandehana ianao nyfahitsiny zany hoe nanaitra ny abrahama izy hoe tsy mety io lalanao io faharoa amin'izay izy ao amin'ny genesis toko faraky amin'ny roapolo ao jerentsika vetivety amin'izay genesis toko faraky amin'ny roapolo ao misy ny fanambaran'andriamanitra mikasika sy mahakasika mikasika momba n'le hoe fahatongavan'andriamanitra genesis toko faraky amin'ny roapolo ao manomboka amin'ny andininy fahasivika hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo zao ny zavatra nitranga ary Sara nahita fa niomeny zanaky agara egyptianina zay efa naterany tamin'ny abrahama dia hoy Sara tamin'ny abrahama roa io andevavy io sy ny zanany fa ny zanaka io andevavy io tsy iray lova amin'ny zanako dia amin'ny Isahaka fa ratsy teo masony abrahama indrindra zany teny zany noho ny amin'ny zanany ary hoy Andriamanitra tamin'ny abrahama aoka tsy ho ratsy eo masonao ny amin'ny zaza sy ny andevavinao fa izay rehetra lazainy Sara aminao dia ekeo ny teniny fa avy amin'ny Isahaka no antsoina izay taranaka ho anao. Teto zany Andriamanitra niditra lalindalina kokoa amin'izay. Rehefa niseho le problema tao an-tokantranon'ny Agara, Sara sy Abrahama dia nanomboka nasa niditra tsehatra amin'izay ny taranaky i Agara ny ome any Sara, zany hoe rehefa tafiditra zany le problema dia nanomboka niseho amin'izay le vokatra tsy mahandriamanitra azy. Eo le hoe endriky ny nofo sy ny fihevitry ny nofo dia tsy maintsy faharavana foana. Mahatsiaro ny apôstôly Paoly ao Galatiana toko 5. Andriamanitra na nitondra tonga teto an-tany tsy tonga dia vonona izy ny aneny olona zay zavatra rehetra ilaina amin'ny alana fanamasina toy ny hoe ampiasan'ny olona ho fantsony am-pelatana no fahagagana na famatarana. Tsy zay le fahafeno ny fanatiny Andriamanitra iaina ny zanak'Andriamanitra fa le fahafeno ny fanahy voalohany dia ny ahafahantsika miaina sy misitraka ny vokatry ny fanahy. Ary zay no mahatonga ny apôstôly Paoly miteny amin'ny Galatiana toko 5 manontolo ozy izy hoe mandehana araky ny fanahy dia tsy tanteraka ny filan'ny nofo ianareo na ny sitrapony nofo. Zany hoe ny vokatry ny nofo dia mijinja fahaloavana sy faharavana ary ny vokatry ny fanahy kosa dia fiainana mandrakizay sy fiadanana. Ao anatin'io teny amin'ny Galatiana toko 5 io zany no manome anazy sary an-tsaina ny fahamarinany ity teny zay voalaza eto ity ny amin'ny fetombohany atao hoe fahafenoan'ny fanahy ao anatin'ny olona. Jereo tsara nefa ny zavatra nitranga. Fa taty aoriana rehefa Andriamanitra ny teny hoe amin'ny andininy faharoambin'ny folo ozy izy hoe amin'ny andininy faharoambin'ny folo izay teny ambin'ny folo andininy faefatra ambin'ny folo dia ny fomarena koa i Abrahama ka naka ny mofo sy sinoditra iray feno rano ary nomeny agaraka napetrany teo antsorony ary natolony azy koa ny zaza dia nampandehanana izy niaraka tamin'izay ary lasa nandeha izy ka nandendreny tany amin'ny efitry Bersheba. Dia ozy izy hoe nefa ny zanaky ny andevavy kosa dia ataoko firenena satria teraka ao ihany izy. Zany hoe Andriamanitra zany teto ny teny hoe misy endriky ny fanandevozana. Zay le tsy rasy le tian'Andriamanitra tenenina tsy hoe karazan'olona le hoe fanandevozana fa reo karazana ota mamatotra tsy ao amin'ny volonté an'Andriamanitra ka tianao ara-panahina anampiana ny programa an'Andriamanitra. Ny endriky ny fanahina rehetra tahaka izay natonga ny Sara niodina zany name an'le feo an'ny nofo dia tokony sarahanao amin'ny fotoana anankiray anananao fahatsapana ao anatinao fa ao anatinao ny fanahy masina. Satria eto ny ray mino rehefa nanaiky niditra tao anatin'ny fiainany ny hevitry ny nofo dia jereo tsara ny zavatra nitranga faharavana le izy. Mampalelo ny Abrahama ane zany hoe zanany Ismaely ho alefa sy ho roahany kanefa sisy Andriamanitra tsy afaka hiaraka mihitsy ny nofo sy ny fanahy. Zany hoe amin'ny fotoana atongavan'Andriamanitra miverina izy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray zay le fahafenoan'Andriamanitra ao anatin'ny fiainan'ny olona dia tonga dia mampisaraka anao amin'ny nofo aloha ny antony atongavan'ny fanahy masina voalohany. Zany hoe le vokatry ny nofo sy ny vokatry ny fanahy tsy afaka hiaraka mihitsy ireo. Ny zavatra anankiray ao anatin'le hoe fiverenana. Raha miresaka eto Andriamanitra momba n'io io tantaram-piainana anankiroa io zay maneho ny tantaram-piainan'ny Abrahama hoe nandroaka ny Ismaela fa tsy maintsy niorina sy miverina teo amin'ny programan'Andriamanitra ihany tôt ou tard. Rehefa miverina Andriamanitra dia tsy mahafantatra afa-tsy ny zavatra nitenenina. Noho izany na lasa lavitra be azy ianao miaina ao anatina toromasom-piadanana sandoka amin'izay heverinao fa mampety ny fiainao sy ny didoanao tokana ihany ny ao am-pon'Andriamanitra matona ny antsika ny fanahiny izy dia hitondra ny programany ao anaty programa mpanitarana ny fanjakana. Ny fanjakan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany dia tadio fanjakana tsy haitoerina tsy azo ampirorona tsy azo ampiny olona na ny fahendren'ny olona fa Andriamanitra ny tompomarika amin'ny fanondrenana azy. Noho izany motivation voalohany indrindra petrak'Andriamanitra ho ampon'ny olona rehefa feno fanahy izy dia tsy misy akoatry ny fijoroana anatanteraka ny plan'Andriamanitra sy ny programany avy amin'ny
ny fahafenony ny fiainganny fahatanterahany sitrapony ao anatin'izay olon'izay zay ny mahasarobidy ny vokatry ny fanahy noho ny fiasan'ny fanahy eo ny fiainan'ny olona tsy ny manifestation aloha ny mamaika an'andriamanitra ao anaty fahafenona fa ny fahafahan'ny olona anankiray mahatsapy eo position ny olona anankiray afaky nijoro ilaza fa tena ao anaty ny fanan'andriamanitra ary eo amin'ny volontén'andriamanitra ny fiainany zay aloha ny voalohany pasteur ao anatin'le tao hoe pentekosta marina le fidiran'ny fanamasina mampisaraka ny olona ny aina zany moa zany mampisaraka ny aina amin'ny nofo a ohatry ny ahoana pasteur no ahafahan'ny olona miaplike an'izay eo amin'ny andavanandrom-piainana satria ny pentekosty ankalaza ny isa-taona ny tena marina moa zany fampatsehivana moa le isa-taona fa tokony anapatsapana ny olona na ny fisiany fanamasina ao anatiny sy ny nandraisan'ny fanamasina rehefa nandray an' Jesosy fa eo amin'le pratika mihitsy hoe ahoana moa no ahafahany tena manome vahana ve sa hoe manome alalana ny fanamasina hitarika mora foana mba tena ho tafasaraka amin'ny nofo satria raha arak'izay tenin'ny pasteur sy ny toriteny rehetra mety efa nisesy a tena tsy mety intsony amin'ny zanak'Andriamanitra ny miaina eo amin'ny nofo sy araka ny nofo dia eo amin'izay le ohatrany misy ohatrany sady ohatrany eo amin'ny nofo kely ihany a nefa te hiaina pentekosta ahoana pasteur no ahafahana hoe tena hoe mampiditra ny fiainantsika rehetra sy ny fiainam-pijery sy ny mpanaraka mba tena hiainan'le pentecôte authentique zay authentique zay moa fiteninao ihany dia averiko raisina l'izy a zay le authenticité an'le authenticité an'le don omen'Andriamanitra zany mba araka ny teny vahiny hoe mba tsy à côté de la plaque ny zanak'Andriamanitra fa tena hoe io ny zavatra nataon'Andriamanitra dia tena miaina an'io tokoa ny zanak'Andriamanitra ny zavatra anankiray aloha tokony hoe tiako mariana mba ahafanindrehetra ny orina dia zao rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia misy Andriamanitra tsy manary ianao zany raha mbola oamponao ny anohy miaraka aminy dia vonona foana izy ny anangana anao hatrany farany ny ratsy indrindra raha sanatria ianao tafatoetra eo amin'le hoe toeram-paniratsira le olona efa tena hoe tsy mamaly tsony ny fanahiny amin'ireo zavatra tian'Andriamanitra ny tsina azy ny problème ny nofo mantsy miaina eto amin'ity tany ity ary raha vao milatsaka tsika mitodika sy mametraka amin'ny motivation atsika hoe mibahana be ny maha olombelona atsika dia tsy afaka andeha lavitsika miaraka amin'Andriamanitra zavatra anankiray voalohany mila tsapatsika dia zao Andriamanitra foana Andriamanitra na mifanaraka amin'ny zavatra ndrasantsika ny zavatra ataony na tsy mifanaraka amin'ny zavatra ndrasantsika tsika mila mandiny tena miverina kely mamantatra ny ao anatintsika sy ny volontény hoe tafatoetra ao anatin'izay sitrapony zay ve tsika sa tsy voalohany tia ny zavatra tsapako raha Andriamanitra ny tany Ismaela dia jereo tsara ny taranaka Ismaela Tobay eny Ismaelita mazava be Tobay vilona ngeza be manana pétrole ngeza be naseho teo amin'ny nofo ny fahefan'ny tsodran'Andriamanitra afaka hita olona ara-nofo avy amin'ny taranaka Abrahama ataoko firenena lehibe izy izy dia jereo fa lehibe tokoa fa nareo ve tsy mahita teo amin'ny tantaram-piainan'i Israely fa ny taranaka Isaka ataontsika hoe ny jiosy iresaka fotsiny tsika zany ny fampitahana tsotsotra ndreo foko anankiroa reo firenena anankiroa reo ny jiosy na vitsy an'izy aza nanomboka tany amin'ny andron'ny Davida jamais na mikambana aza ny Arabo andresy jiosy zany ny jiosy nomen'Andriamanitra fahatsilosaina sy ny fifehezana rehetra eto ambony tany tsy maintsy jiosy daholo no ambadika le izy satria amahataranaka voafidy azy dia manana ny mihoatra ao anaty izy ary porofon'Andriamanitra zany no ny fanana ny retsy fitaovany eny ivelany manana ny rehetrarehetra izy afaka mitoky amin'ny arena sy ny zavatra hita maso fa le berakana le tsodran'Andriamanitra eo Isaka tafatoetra eo amin'ny taranany hita maso ara-nofo dia mbola midomine an'izao tontolo zao foana mandraka androany satria na tiana na tsy tiana ny servo rehetra eto ambony tany amin'izao manerina andreo firenena lehibe reo dia jiosy daholo inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina Andriamanitra te hisarika ihany koa amin'ny principe spirituel amin'ny fiarahantsika aminy fa ny zavatra sarobidy amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona dia ny mametraka ny lanjany miara-panahy ho mihoatra noho ny zavatra hita zay no mahatonga ny prospérité tsy toriana satria raha hitory prospérité anao efa nomenan'i Ismaely zany amin'ny hitamaso efa nomenan'i Ismaely zany amin'ny hitamaso jereo fa mpanankarena ndritra eto ambony tanany amin'izao za tsy miteny hoe jiosy tsy misy mety misy ny jiosy ny larana voalohany any ambadika any fa ny hita maso amin'izao aloha tsy kristiana le mpanankarena eto ambony tany ny eto Madagasikara fotsiny zao dia efa tsy te hitena hoe izy adolo ny tompony dilidilina eto tsy kristiana le olona fa ny tiako tenena zany tsy any amin'ny resaka tsy mivily le asa fitoriana
fa mijoro amin'le antom-pisina ilain'andriamanitra satria le motivation hitondrany fanamasina amin'ny fahafenony mihitsiny ny tanteraka eo amin'ny planin'andriamanitra. Raha afaka vakina kely amin'ny teny français pasteur azafady ny Isaia toko fahasivy ny 9:1 azafady. Amin'ny bokin'ny Isaia ao misy teny toko fahasivy ny 9:1. Au nom de Jésus, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Amin'ny dikateny version King James izy dia miteny izy hoe ohatrany hoe ny manome izy hoe ny fitaran'ny fanjakana, ny fitaran'ny fanjakana ozy izy eo amin'ny 17. 17. Yeah. Ny fitaran'ny fanjakana azafady pasteur. Bien sûr, pasteur. Au nom de Jésus, donné à l'empire de l'accroissement. Zay. Amen. Manome fitarana ao amin'ny fanjakana. Yeah. Hitanareo le motivation fanjakan'Andriamanitra fa tsy fanjakan'ny tany. Zay ve pasteur le teo hoe ny fanamasina mamerina ny olona aloha ao amin'ny programman'Andriamanitra, dia le programman'Andriamanitra tsy hoe programman'Andriamanitra ho an'le olona fa programman'Andriamanitra ampiasan'le olona ho an'ny fanjakana. Dia andao amin'izay hitanao amin'izay dirigen'ny fanamasina tsika androany maraina any amin'le tena hoe bonne voie ho any an-danitra mihitsiny Amen. amin'le motivation tokony hananan'ny olona eo am-panompona. Hitanareo mitoriteny lasa miova mitoriteny ny andro farany fa tsy le andrasan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra tompoko dia fanjakana mambabo ny fanahy ho amin'ny fotoam-pijinjana hijoroana hiandrasana ny mpapakatra. Ny atao hoe fahafenona sy fanambinana amin'Andriamanitra dia tsy hoe misongadina sy mamirapiratra ety ivelany no fa manana ny zavatra rehetra, tsy fahatsarana ivelany le izy fa toe-panamendrika lalina ao anaty miaina fiadanana ary mananantoka lanjany mandrakizay ho ambony lavitra no ty hita maso ty. Ndaso ho azavaiko kely izy. Ny endrika isehoany fanamasina dia misy endrika isehoany amin'ny endrika anankitelo ao anaty baiboly. Ny zavatra voalohany dia zao, io fanamasina io aloha voalohany indrindra tiako ho fatantsika tsirairay avy, tsy valim-bavakantsika le izy natongavany ao anatsika fa valim-bavaka Jesosy le izy. Amen. Ny fanomezana sarobidy indrindra ambony no zavatra rehetra ilainao no nomen'Andriamanitra anao. Noho izany manan-javatra sarobidy mihoatra no izay iritsikisika ao anaty avy amin'Andriamanitra. Raha vao tsy mipetraka ny lanjan'izay dia diso ny fanompontsika mihitsiny. Satria mety hiverin-dalantsika eny am-panompona rehefa tsy tanteraka izay ilaintsika sy antenaitsika androany fa tsy tsaroantsika le fanomezana efa nomen'Andriamanitra sarobidy mihoatra aminy nomeny tamin'ny alalan'i Jesosy tamin'ny famonjena ao anatsika. Voalohany ao amin'ny Jona 4:20 Jesosy niteny ny 7:20 za ngataka amin'ray ary izy anomenareo mpananatra hafa mba aminareo mandrakizay. Valim-bavaka Jesosy le izy. Fa rehefa tonga valim-bavaka Jesosy le izy, tonga eo amin'ny fiainantsika vao valo mivavaka Jesosy dia miandry ny etaetatsika hivavaka Jesosy mba tonga antsika ho fenona amin'izay. Zay no mahatonga ny Lioka 4:17 ny pasteur azafady. Lioka 4:17 vakio kely ny pasteur amin'ny anaran'ny tompo hoe Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala ny mezavatsoa ny zanakareo, tsy mainky avà ny iray izay any an-danitra no hanomeny fanamasina ho an'izay mangataka aminy. Amen. inona ny tia baiboly ho tenenina? Ny zavatra tsy nangatanao sarobidy mihoatra lavitra noho ny zavatra ilainao no efa nomeko anao. Noho izany raha zavatra mety hoe irinao dia tadidio efa tanteraka ao amin'izay nilainao zany, ao amin'izay nilainao fantatro fa fahafenona mihoatra noho izay tadiavinao amiko. Teteny zany Jesosy hoe ny sarobidy indrindra mba fantatrareo hoe fa izy Andriamanitra fiainana eny amin'ny fanamasina, fiainan'Andriamanitra ny ao anatinao. Ary zay no natonga nio tsisy olombelona afaka napidina azy afa-tsy olona anankiray ihany zay nakasitran'Andriamanitra atao hoe Jesosy. Rehefa feno ny fatra ny fankasitran'Andriamanitra ny Jesosy satria olona isady Andriamanitra tamin'ny fotoana nikarany taorian'ny famonjena dia afaka naniraka ny fanamasina hoe teny ambony tany Andriamanitra tamin'ny anaran'i Jesosy. Zay nirahany ray amin'ny anarako hoy Jesosy ho eo aminareo. Rehefa tonga ao anatin'ny olona ny fanamasina satria Andriamanitra dia ozy izy Andriamanitra. Raha miteny ratsy an' Jesosy ianao
na manao tsinitsininazy dia mahazo famindram-posy famela-keloka fa raha mitendra tsy ny fanamasina tsy azo famela-keloka mandrakizay satria ny fanamasina le fiainan'andriamanitra misy fotoana izy mireprésente ny ray hoe fanahany ray zay ny an-danitra jesosy misy fotoana izy a ohatrany hoe raha niteraka an' jesosy zany satria fanany nanarina any maria dia natao amboaka an' jesosy dia rehefa aveo indray nefany fanahan' jesosy kristy indray izy taty aoriana dikan'izay mafeno mampiombona ny ray amin'ny zanaka dia ny fanahy ary nefa ny eo anatytsika tamin'ny fotoana resantsika an' jesosy dia ny fanamasina noho izany no fahafenony fanamasina atsika dia fahafenona tokony ananatsika fahatsapana tsy misy fahabangana rehefa mifankahita amin'ny fanatrehana eo anatsika zay no mahatonga atsika le antsoina hoe otronon'andriamanitra otronon'andriamanitra tsika ao amin'ny romana toko valandimy faharoa amin'ny telopolo koa jesosy dia nilaza ny ray ozy izy dia nanolotra ny zanany latokana ozy izy ny apôstôly paoly maty amonjy atsika nomeny atsika sy natony atsika jesosy tsy omeny miaraka amin'ny jesosy maimpona ihany koa va ny zavatra rehetra noho izany tsy zavatra rehetra mpanatenaina fiefanareo ary io toroteny mampanatena ny zavatra rehetra io dia tiako mbola olazaina fa saint esprit no mitondra an'io ny antony dia tsotra raha ny fanamasina no anontaniantsika sy ny lojika an'andriamanitra nyjerentsika raha baiboly dia tadikio andriamanitra tsy nampanantena ny olona ny zavatra rehetra zany fa ozy izy efa anareo ny zavatra rehetra zay mahatonga ny baiboly milaza lasa misongadina ho azy ny fametrahana olona ho rehare rehefa tsy mahatsapa zay tokony nomena fa azokio zay nomena ny hafa azonareo fifetraka le izy ozy izy ny paoly apôstôly aza misy olona ho rehare ozy izy fa ozy izy anareo ny zavatra rehetra lasa mipetraka ny reheren'olombelona raha to ka tsy tateraka ny fahatsapanao anaty fa anao ny zavatra rehetra ary iny lefa nilazaiko misy fotoana nanazavan'izay teto io navofitaka ny eva sy adama sy eva tao edena zavatra efa anazy any nampanantena iny devoly azy dia treto le vidivarotra tsy marina rehefa ao anatinao avy ny fiainan'andriamanitra dia misy zavatra sarobidi no ny fiainany ao anatinao indray ka nananao fahatsapana fa miaina kokoa ety ivelany ianao zay no mahatonga ny fampanantenany ety ivelany tsy mahapety an'andriamanitra raha tsy efa nieloavany fiovampo satria tsy tateraka mission an'andriamanitra aloha le mission an'andriamanitra voalohany aloha ny anovany fotsika ny ananatsika fiombonana amiray ny tanjona ny finalité ny évangélisation ny fiefarany ny atao hoe fitorina ny filazantsara dia ny fahafahatsika mifankahita amina olona anankiray tena mananantoka sika fa niombona sy ny ray tateraka ao anaty amin'andriamanitra ary iny le fandazaintsika hatramin'ny voalohany a ny hoe jesosy ny lalana makaiza lalana makao amiray destination finale andriamanitra miona amiray fa tsy nao an-danitra fa raha tsy any an-danitra andriamanitra dia tsy any an-danitra zany no andehanantsika fa zay any amin'ny toerana misy ny ray fa satria ao an-danitra andriamanitra dia makao an-danitra tsika noho izany tsy fampanantenana lanitra koa le izy fa fiombonana amiray rehefa tsara le communion dia tsy tahotra no any an-danitra ayaya misy zavatra hitanareo le izy zay le communion faratapo ny takian'andriamanitra anatin'ny fiombonana ny firaisana amin'ny fanamasina noho izany lasa tsy voahitsy le fitoriana fa lasa mizotra makany amin'ny anganonganso teny mahafinaritra le izy nefa sanatria ozy a raha vao diso ny fampianarana diso ny taridalana diso ny fahendrena diso ny finoana diso koa ny lanitra honao pasteur expérience personnelle no mety hoanontany kely mety mipetraka any an-tsain'ny olona koa hoe ahoana ny fomba nitondran'andriamanitra amin'ny pasteur na tonga an'izay fahatsapahany zay io voatahiry isan'andro eo amin'le hoe miara-panahy satria ohatrany hoe fantatra le izy zao re le fahamarinana dia nefa rehefa fo maraina ny zanak'andriamanitra dia miatrika an'izao tontolo zao satria ety amin'izao tontolo zao dia le fantana petraka tsy le amin'ny maha-pasteur manjary isy analatena indray hoe tsy pasteur zany fa le amin'ny mahazanak'andriamanitra hoe mety tsy voatery hoe ohatra an'izay fa eo amin'le fahafahana miaina mametraka hoe vao maraina dia tonga saina ary mipetraka ho azy ao anaty le fahatsapana fa sarobidy ny ara-panahy ary ny fanamasina ao anatytsika ao anatin'ny olona anankiray dia be lavitra sy feno araka le teny teo hoe anisany zany ho atsika manaraka fandaharana ho atsika ety koa ny amantarina zany fa ao anatinao ny fanamasina dia mandre fahafenony ianao ary tsy mandre fahabangana zay zany zao dia efa indisy anankiray zany hoe pentecote fa raha joyeuse pentecote ka mahatsapa fahabangana ianao dia tsy joyeuse pentecote zany ianao satria ny fiasan'ny fanamasina ao anatin'ny olona dia fahafenon'andriamanitra atonga ny olona tsy atsapa fahabangana ngezabe zay dia mifandray amin'izay matsy le fantena hoe
dia ahoana zany paster nafana miainana zany isan'andro nefa ny fiainany ity misy zavatra misy sarge atrehana ho an'izay efa manambady aman-janaka ho an'izay iroso misy zavatra atrehana misy hofatitra any sy ohatrany hoe verina tsy hoe zavatra ny tany moa le resana fa le praticité amin'le vie quotidienne ahoana nafana mifanampy anatin'izay paster lavalava le fanontaniana fa mino fa mazava amintsika le izy voalohany indrindra aloha men'andriamanitra ny fafana fa atsika miombona aminy rehefa tsara ny intimité anao sy ny communion anao amin'andriamanitra dia mahazo révélation ianao na fanambarana ary ny fanambaranao men'andriamanitra dia ao amin'ny fanahintsika anao ampitan'andriamanitra ny fahendreny sy ny fahalalany ahafahantsika mazaka ny zavatra misy rehetra miteny aminareo fa mandalo ady sarotra eo amin'ny fiainako fa tsy mandalo fa jamais ihany confesser le izy eo ambavako satria fantatro fa efa vitan'i Jesosy le izy ny saray avokoa ohatra zany mety misy endrika maro samihafa ny zavatra lalovana fa ny atao fifanampiana ao anatin'ny ady dia ny fifampitondro amam-bavaka ary ny tombony lehibe andrasan'andriamanitra amintsika dia ny afahantsika tena mitsotra aminareo eny hoe ty fahamarinany ty misy fandraisany le izy amin'ny fanekenao hotarian'andriamanitra amoaka n'ilay vokatry ny fanahy ao anatinao mora be amin'ny olona ny tia ny olona zay manaiky azy sy tia azy fa sarotra amin'ny olona ny andefitra andohalika ao amin'ny olona mankala azy indrindra nanompo azy fa rehefa tonga ao anatina intimité lalina amin'andriamanitra ianao dia manomboka amin'ny saina hatramin'ny fiainam-panahin'ny olona zay bitika sy kely indrindra dia amaly le tenin'i Jesosy hoe fa fanahininona anao anatinareo rehefa tonga Jona sy Jakoba le niteny hoe rehefa tsy nanainy teo Samaria dia ndatsahoafo ohatry nataony Elia dia Jesosy hoe fa fanahininona ny ao anatinareo hitantsika zany fa le fanahin Jesosy Kristy ao anatsika dia fanahy tia mamela heloka sy mandohalika ao an'ny hafa lasa latsapakany amin'ny fitsarana tsy mariny ianao rehefa tsy manana ny fatran'le fitiavana afaky ny ozaray mitovy amin'ny fitiavan'i Jesosy raha tsy nitondra mambavaka sy nijoro tsara teo amin'le position nandrasan'andriamanitra taminao hitanareo elanelana kely misy ny toetry ny nofo misarika midina sy ny toe-panahy mampiakatra anao elanelana kely le izy eto ny tiako homariana kely ahoana ary le démarche ny fanahy masina amin'ny fotoana hidirany amin'ny olona anefen'ny olona mandrapatonga azy eo amin'ny tontolo ny fahafenoana ozavaiko le izy voalohany indrindra ny tonga eo aminao izy aloha mamafa manao nettoyage mamafa izy rehefa mandray ny Jesosy voalohany ianao tonga dia efa fanidolo ny fahotanao rehetra ny heloko rehetrarehetra ary ny zavatra resy ny fanahy dia ny rahan'i Jesosy satria ny feoan'ny fanahy dia ao amin'ny raha noho zany le rana latsaky Jesosy iny zay nanadio antsika afaka amin'ny fahotana namafany fanahy masina azy dia lasa feo manamarina antsika deuxième étape ngezabe indrindra aorianan'le nettoyage purification zany hoe manadio izy ary eo amin'le fanadiovana iny le étape hitondran'andriamanitra anao midingana faharoa tsy olona tanteraka ny mandroso ao anaty fibebahana fa olona manaiky hotariana dia zao fipetraka le izy mitsangana mihitsy hanaovako an'le position ary ny lalana makany amin'ny fiainana atsy ny lalana makany amin'ny fahaverezana rehefa hitodika makany amin'ny fiainao dia mila manao demi-tour ohatr'izay dia tonga aty fa be deaibe ny kristianina amin'izao un quart de tour zany hoe eto izy sady mbola mifikitra kely ihany mijery ary teo ary nefany zany hoe hitany any dia iny le tsonotsoratra masina hoe matimaty dia ny olona rehefa matimaty mahafantatra ny lalina tokony alena izy hoe akary fa tsy manana décision ferme akany fa ohatrany somary misarika kely ihany le ty dia misy fotoana izy an'ny ato fa tsy an'ny aty Jesosy nefa nyteny hoe ho alohany vavako zao nefany tsy miresaka mikasika mbony hoe fataterahana ao anatin'le izy fa miresaka mikasika mbony hoe décision androso ao anatin'le izy le fanapa-kevitra setaeta rehefa hoany amin'le programman'Andriamanitra dia miditra tsehatra ny fanamasa manampy ianao eny an-dalana zay ny mahatonga amin'ny baiboly nanoratra ny erreur ny Abrahamy nisoratana ny erreur ny Abrahamy tsy hoe ny olona antsoin'Andriamanitra tonga dia olona tanteraka be fa ray nino fa nisy fotoana ny ray nino very finoana fosy izy ny ten'Andriamanitra nanomboka tamin'ny fotoana ny tenenan'Andriamanitra azy amin'izay hitan'Andriamanitra efa masaka izy zay ny maharay mpitaiza azy matoa Jesosy ny teny hoe dadantsika le any an-danitra fa tsy dada to halleloia na dadanay te dada dikan'izay ny dada maharitra eo ampanefenany zanany fiaina tokatrany hoe ty raharaha ty matona tsangana ianao isan'ny ankonany
fena tokantrano ty raha ty noho zany izy miteny nareo na de ratsy io azy mahay manome zavatsoa ny zanakareo za tsy manome zavatsoa fotsiny fa ntsara indrindra tamiko nomeko anareo de ny fanahiko noho zany le fanahy masina ao anatinao manampy anao sy hitantana anao any amin'ny destination finale zay le fahafenony zay a zay problemantsika indraindray a mira miondrikitsika de manamely tena ao anaty ady fa raha misy bitsika tonga ao anatinao ka tsy nentiny nataonao de mitsangana fotsiny de mandehana de aza miverina amin'ny intsony azonareo ve le tena andriamanao tena dikan'izay a tsisy toerana ho an'ny fahararahana na faharavana mihitsy ty lalanyity fa matoa nomena le fahafenona afaka androso tsika zao mahafantatra fa message tena andrasan'andriamanitra satria zay le fantarina ny fanjakana ozy jesosy ny mandeha mijona toko faefatra mafinaritra le teny tazana ozy izy a fa nareo mieritreritra mbola afaka efa bolana voatsinjaina ny vokatra fa jereo izy izy efa masaka sady le izy inona le jereo masaka le ponina tao Samaria midina avy any amin'ny colline hidiny eo amin'ny sa misy azy vakeo tsara ny jona toko faefatra ray manontolo nandinika an'io a 2 jours nandritry ny 2 andro de jany inary ny tiany jesosy lazaina am'ty aina tompony masony mpianatra hijery ny jentilisa mafo rehefa avy nitory le vehivavy samaritana tonga nidina teny amin'ny voatry ny otanisy azy fa nakeny amin'i jesosy eny atsara miaraka amin'ny mpianany ny tena fijinjana tsy hoe mamokatra be ianao satria salama asy ambinina amin'ny zavatra rehetra ilainao ety ivelany fa nivokatra andrasany le fijinjam-panahy ho amin'ny fanjakana fa namidina aveny amin'ny voatra ny ota miverina amin'andriamanitra tsy mahareteka ho an'ny tompotena tokony mpiafany zany alleloia ny zany jereo ny baiboly fa na le vehivavy samaritana nanadino sininy rehefa nafantatra hoe mesia jesosy nanadino sininy jesosy tsy nisotro rano rehefa nahita fa nidina mpanota ary le hanina nentin'ny mpianany io hanina hoany tsy nohany ny any haniko de zay mahavita ny asa ndray va jereo ny jaona toko faefatra zany hoe ty resaky ty tsy akinanakanina ny famonjena tsy akinanakanina tsy misy apeti anao raha misy mbola renao hoe tsy tafiditsy ny lanitra manodidina anao any le faterena eto am'izay le afo pasteur le afo na motivation lazain'andriamanitra ao anaty amin'ny etetam-panahy de azoko raisina amin'ny endriky ny fampitahana any samsona sy jesosy raisokirany pasteur azavady ny mpitsara toko fa 5:10 ny 14 ka hatramy 15 tsara toko fa 5:10 ny andininy fa efatra ka hatramin'ny 15 ny anaran'i jesosy dia nandeha samsona ka nisambotra amboaolo 300 dia naka zavatra atao fanilo izy ary nampifanendreny ny rambony amboaolo tsororoa avy ka nafehany teo anelanelan'ny rambony ilay atao fanilo ary rehefa nampirehety ny fanilo dia nalefa no any amin'ny vary ny filistina reny ka nandoro ny amboara sy ny vary mbola mitsangana ary ny volony oliva koa ary ny filistina iza nanao izany ary nisy nanao hoe samsona vinantan'ilay timinita satria ny rafozany efa nanome ny vadiny ho any sakaizany dia niakatra ny filistina ka nandoro andra vehivavy sy ny ankonandrainy tamin'ny afo amen inona no irahany samsona mametraka fanontaniana aminareo inona no nirahany samsona ny rahany amboolo fox ya de mametraka indray renara ozy izy renara inona firy izy ireo no nataony firy raha nisy tsororo telonjato nandeha tsororo safe zany ekipa 50 ekipa 50 inona no nataony solomona ny samsona rehefa aniraka azy ho any amin'ny sahany filistina nalefa ny tsororo na sy ny afo ny rambony eto le izy fa ny firetana rehefa mai ny rambondreo renary reo a dia tsisy ny nataony fa tonga de tena metanetana izy fa tonga de lasany amin'le sa zany hoe tsy mahapetraka tsony amin'ny toerana misy azy fa lasany amin'le sa de inona ny andanany any ampirehitra n'le sa de ndao am'izay tsika eritreritra rehefa nirehitra le sa taitra amin'ny filistina fa iza namono iza nanimban'le fijinjany de niteny am'izay samsona inona ny anton'le izy satria mivady tokony ho any samsona nampanambadiny le ray aman-dreny zay tokony ho vady ny olo-kafa de tezitra izy iny zany tsy idirantsika loatra fa le endrika fa le afo sy le endriky samsona ny ambo de jentilisa any alika any ivelany le alika
ambozy miverina amin'ny alohany jentilisa rehefa miona amin'i jesosy ny jentilisa dia ampirehetin'ny fanamasina rehefa miverina aminy dia lasa ohatran'i jesosy eo amin'ny Luka toko 7:1 neny Samsona amboolona nampiasainy tsororo neny Jesosy ny mpianany nampiasainy ny rahany tsororo le afo tsy afo hafa fa tsy maintsy afo anankiray midika motivation anankiray dia hitanareo ny endriky ny afo a manadio zay le hoe mamafa misy zavatra fafan'le afo ny akofa sy ny rehetrarehetra dia avy eo diovon'ny afo zay ny mahatonga ny endriky ny fanamasina toy ny endriky ny afo raha tsy efa avony dioviny tsy azo ny rahana midika zany fa ao anatin'le izy dia zao ny famarinana ny mpianatra rehefa ny rahana tsororoa ka nandeha dia nomen'Andriamanitra le sa ahafahan'ny mpianatra mandeha neny neny Samsona sahany jentilisa atao hoe Filistine fa neny Jesosy ao amin'ny Matthieu 7:7 nanome fanoharany Jesosy ary ny saozy izy dia zao tontolo zao ary ny saozy izy dia zao tontolo zao naniraka ny mpianany tsororoa eny amin'izao tontolo zao Jesosy azonareo fetraka le izy zany hoe tanindindony Jesosy mihitsy ilay endriky Samsona tsy nanambady jiosy ary nyray nitezitra efa maninona ny tsy manambady jiosy nefa Samsona nanambady Filistine jentilisa zany dia ohatr'izay koa Jesosy tsy nanambady jiosy izy fa tsika mivadina jentilisa hitanao raha petraka le izy misy paralelisme misy karazana zavatra hitovizana betsaka mihitsy ny zavatra lazain'ny testamenta taloha amin'ireny ero taloha reny amin'izay fisehoan'i Jesosy zany hoe manondro an'i Jesosy mihitsy ny testamenta taloha midika zany eto fa rehefa nandefa an'io Andriamanitra dia ohatr'izay le izy zay le endriky ny fanamasina faharoa ny fanamasina dia azontsika raisina amin'ny endrika zotom-po inona zany le firehetana ao anatinao fa rehefa mirehitra ianao a dia ohatran'le renara anankiroa tonga dia tsisy hevitra fa tonga dia mandrehitra an'izay sahandehanany daholo satria mitondra afo izy tsy tafapetraka ny rambon'le toran'le izy le amboolo dia tsy maintsy mitrivina fa tsy tafapetraka mihitsy tsy tranquille tonga dia lasa ohatr'izay mihitsy ny ao anatin'ny fon'ny olona rehefa tena nandray famonjena marina ianao tsy manam-potoana hitoriana fitahiana zany zay vesatra ao anatinao no manokatra amin'ny vavanao satria le afo tsy afotsy izy fa tena le afo avy amin'Andriamanitra ny mission an'Andriamanitra ny hitatra amin'ny fanjakany noho izany tsy afaka hitatra mihitsy ny fanjakany raha tsy misy fitaovana anome lanja ny fisin'io fanjakana ao am-pony io ho amin'ny tanjom-pamonjem-pana marina rehefa tena mirehetra ianao tsy maintsy makeny an-tsahy ianao tsy mahita tory ianao halleloia ary ny afo iny no mahatonga anao andrehitra ny hafa ihany koa fa ny problème miova lalana le objectif ny fanamasina rehefa tsy tanteraka ny fijoroantsika eo amin'le afo na afo tsy izy metitsika na efa niala teo amin'le fanoratena voalohantsika zay mahatonga amin'ny fanamasina mila mamerina androany ho amin'ny fiangonana rehetrarehetra verena amin'le tena afo mirehitra sy antom-pisiny ilan'Andriamanitra ny fiangonana jereo kely ny baiboly dia aza diso motivation aza manao ny fanompony Ismaela mirehitra be ohatran'ny Dobay fotsiny fa manana ohatran'ny fiainan'i Davida manana fananam-po hampandresy fanjakana ao an'Andriamanitra aza manaiky ny joro ho isan'ny olona aneo fisongadinana amin'ny alalan'ny fahafenoany zavatra hita maso fa manahirana be ny heritreritra ny zany hoe fotoana iverenan'i Jesosy tena vita ve le asa nampanaoviny sa zavatra hafa no nataontsika hitanao le motivation ao anaty io amin'izay reto daholo ny tonga dia foana ao anatin'izy mipetraka ho azy mifanetretena maty ho azy ny ampo-po tsy manam-potoana ao amin'ny fialonana tsony satria tonga de mitorytsika dia mitorytsika manombo ny nofo tsy rehefa misy marary kely fa vontsongo dia manao réaction lavitra ny afo ny kitay ny aretan'ny hafa aminao mety mihoatra lavitra no zay angatanao no zany mila tonga saina ianao amin'ny position ny olona anankiray mety anarina koa raha zanak'Andriamanitra ianao ka ho any an-danitra aza mieritreritra zany hoe eona amin'ny tompo niaraka amin'ny fomba ziriziry amin'izay tretin'ny sainao fa mety ivereny ty toriteny ity dia inondry mandeha dia jereo motivation anatin'ny fonao mandiny tena amin'izay ho any an-danitra avy rehefa niaino ny trompetra tena le nandrasan'ny tompo tamiko ve ny nataoko sa zavatra hafa mahafinaritra an' Jesosy ve le fijoroako tena fa feno ny fanamasina marina ve tena reko ve ny fiasan'ny fanamasina novany ao anatiko ray manontolo ifanaraka ny programany tsoroko aminao fa rehefa maty ny amponao dia lazay ny olona fa adaladala ianao iny le resy lava tsy manenina
resy ny filazantsarani Jesosy satria tiarina satroboninahitra anankiray sy vatosoany an-danitra ho an'ny olona anankiray niova ao an'Andriamanitra. Tadio fa raha tia tany ity no ampanantenantsika ny olona ny tany sy ny lanitra ho levina hozy Jesosy fa ny teniko tsy mba ho levina. Andriamanitra tsy miorona amin'ny zavatra mandala fa Dieu éternel no anarany. Izy no Andriamanitra mandrakizay. Raha tsy tafapetraka ho ponao ny fisiny mandrakizay, raha tsy vesatra ao anatinao ny fiainana oriny ty fiainana ity, dia ho zava-pona sy anganongano eo antsofinao ny fandrenesana n'izany fahamarinana izany. Satria ny fandresen-dahatra amin'ny fiatrenany mandrakizay no antoka iverenany fon'ny olona tsy hevitra ny zavatra hita maso ho sakana fa handroso amin'ny ara-panahy hiatrika ny ray. Satria ny zavatra rehetra misy eto ambonin'ny tany amin'izao maneran-tany tsy misy zavatra tsara izany ntsony eto. Baiboly dia miteny ratsy izao fiainana izao, noho izany izao ny fotoana hanararotana hiverenana amin'ny tena fahamarinana. Araroty ny andro azo anaova tso, araroty satria fohy sisa ny ananana azy, fohy ny fiainan'olombelona eto ambony tany, fohy ty tany ty fefo-rava kely sisa dia hiverina ny tompo. Tsika tsy mahafantatra ny andro fa ny famantarana rehetra miseho dia manambara fa mila mitodika ao anatin'izany fahamarinana izany tsika. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Rehefa lasa lavitra tsika rehetra dia andao hiverina amin'i Jesosy. Ho ahy ny teny, ho antsika tsiray avy ny teny, ho anao any tokantrano ny teny. Raha hitanao fa misy olona mananady aminao dia hoy Jesosy, na fanatitra aza mbola alefa aloha fa ndana ataovy izay avano aminy. Ny fanatitra nefa fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Tsika rehetra mahafantatra an'izany daholo eo amin'ny sekoly hoe ny fanatitra dia anisan'ny faneo-mpiankofa ny hita maso alalàna ny oapontsika eo anatrehan'Andriamanitra hoe nitahantsika izy na tonga antsika olona avory areny. Dia manao fanatitra ny trehan'Andriamanitra ianao dia tadiozy izy Andriamanitra tsy mamaika any fanatitrao fa petrao dia andana aloha ataovy izay vananao amin'ny hafa. Izany hoe nitoeponao miatrika an'ilay fanatitra dia ambony lavitra noho izay zavatra ataonao. Noho izany aza vela ho avilivilo amin'ny anganongano ny fiainam-pahamarinana. Tea mantatra amin'ny fiangonana rehetrarehetra mitondra afatra androany maraina. Zao ny fotoam-piverenana zato isan-jato amin'Andriamanitra. Tsisy grady fa na i Abrahama aza général langezabe tao amin'ny fanompony, fa rehefa nanota dia tsy nahita an'Andriamanitra nitry ny 13 taona, tsy hoe tsy tiany akory. Noho izany ny fahadisoana tsy misy titra fa indraindray efa lasa loatritsika any amin'ny fiainana feno avinavim-po, fiheveran-teny ho zavatra amin'ny abetsahany zavatra anana sy ny fahadisoana hita maso, fieritreretana hoe miavaka noho ny olona rehetra, angamba mety mbola misy etikety eto an-tany mampihevitrevitra atsika. Fa hoy izay andro any maraina ahitsano izany midiny eo amin'ilay toeran'ny olona afaka indray mifankasitran'Andriamanitra ao anaty toe-po tena feno fanetretena. Miandry ianao mivokatry ny fanahy Jesosy, miandry ianao hamoaka izany izy amin'ny fo tena feno fanekena ny fanahiny. Ary raha mitarika antsika ny fanahy masina dia inoko fa adiotsika ho fafany daholo ho faotatsika, ho atsangany vaovao indray tsika, ary rehefa hivavaka tsika dia hanana fahatsapana izany ao anaty atao hoe fitobahana izany. Ny fitobahana rehefa tonga ao anatin'ny olona dia mihoatra ianao, ary rehefa mihoatra ianao dia azon'ny hafa hitovozana fahatsarana foana. Tadidio fa ny tena arena tsy tia hita maso ty fa toe-pana mijoro araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary na tsy tiantsika aza tsy ho tahintsika eto ambonin'ny tany fa tsy maintsy arovana ianao ary omen'Andriamanitra ianao daholo izay ireny fonao, satria manaraka ho azy ny zavatra rehetra rehefa eo alohan'ny fanjakan'Andriamanitra. Hitantsika ny tompo amin'ity maraina ity ary enoko fa feno izay fotoana izay pasteur. Mbola misy fanontaniana farany ve sa efa vita pasteur? Minao fa mazava izay pasteur satria misy zavatra be dehibe nikitihan'ny fanahy masina tanatin'ny rahantsika teto mankasitraka ny tompony amin'ny fotoana misaotra betsaka ny mpanaraka ihany koa avy hatrany dia hiroso amin'ny vavaka ary mangataka ny pasteur hivavaka ho anay ho an'ny mpijery ao anatin'izay koa dia mino fa raha misy mangetaheta ny an'olon-tena dia anampy ianao pasteur anatin'izao vavaka izao mba afahanao mandray fanapa-kevitra. Raha sendra efa lasa lavitra ianao afaka miverina, raha sendra mahatsapa moa ianao hoe mbola tsy ao amin'ny tompo mihitsy za zany, afaka andray décision anisan'ny tsara indrindra amin'ny fiainanao ianao androany andray an' Jesosy, hiverinao amin'ny rainao fa ao ny mahatsara anao tain'Andriamanitra ianao. Misy zavatra anankiray vesaran'ny tompokely atao-poko rehefa namaky ny boky ny Apokalipsy toko 2 sy ny toko 7 dia misy afatra ao ana fiangonana anankiray ao. Fantatro izy Andriamanitra fa tsy zakanao ny ratsy, fantatro ny toetranao fa
tsy tianao ny meloko mahalala koa ianao manana discernement ny amin'ny olona milaza ny tenanao apôstôly kanjo tsisy fa synagoga ny satana fa saingy izao izy izy manana afatra apetraka ao anao ako raha tsy diso mety efesosy izy zay mivereny ianao ny fitiavana voalohany hitanareo excuse fotsiny fanananao hoe discernement sy ny fahafahanao mamantatra ny tsy mety ataon'ny hafa fa miverinao amina problème na communion foan'Andriamanitra satria tsy accompli na tsy tanteraka ny asan'i Jesosy raha tsy tafiombona amin'ny ray zasy ianao tianao loatra Jesosy niaritra ho antsika tsirairay avy izy maty eo mitoerantsika izy naka ny faotantsika tsy terena nanaiky izy nijoro teo amin'ny banga teo anatrendray ary misy teny eo bokin'ny apokalypsy milaza hoe raha ny tokony io izy efa ringantsika no faratsy antsika fa no famindram-pony sy ny fona ny mandrakariva eo akavanana indray dia mbola mijorotsika mandrakandroany raha isan'ny velona ianao dia mbola misy antenaina fotoana androany ahafahanao manavony fanoloran-tenanao sy miombona amin'indray firitaony zasy ianao no nanompo azy impiritsika nefa nandray ny teny fiainany fa mandrakandroany mbola tsy ringantsika satria fantany fa andeha izao teny izao ianao avereny miaraka amiko izao vavaka izao Jesosy manantona anao androany maraina ekeko ny fahamarina ny teninao ary manoloan'izany Jesosy dia fantatra fa meloka mamindrafo amiko mamelany fahotako rehetra raisiko ny rano sarobidy Jesosy hanadio ny saiko hanadio ny fietreretako hanadio ny foko hanadio ny atao anatiko rehetra voavelany eloko Jesosy no ny asa soa vitanao aho androany Jesosy manao fanekena aminao aho fa ho adiniko ny lasa rehetra hitodika ho any amin'ny lalan'ny fiainanao noho izany androany mitoery eo amin'ny fiainako sorato eo ambokin'ny fiainana indray ny anarako tsarovy eo am-ponao aho Jesosy milanao ny fiainako ianao mihitsy ny rehetra amiko e misaotrany amin'ny zavatra vitanao aho zanak'Andriamanitra misotra tompo voavonjy aho amen makasitraka raiko androany ny amin'ny fotoana rehetra izay nafanenana vao mifanoloran-tenanay ho an'izay mbola tsy nananao koa androany dia afaka nandroso tanteraka ny ombona taminao dia misaotra tompony amin'ny fotoana tamin'ity Pentekosty ny amin'ny fahafenoan'ny hery sy ny fanahy anovanay ahalala ny tena Pentekosta marina mampitodika anay ny fanahy masina ny amin'ny dingan'ny fahafenoana tsara fany miaina ny sitraponao androso bebe kokoa amin'ny lalam-panorenana ananay fanantenana fa amin'ny fotoana ny anohy ny tropetra dia indray mpimaso ifakahita ny natao sy ny mpanao tompo aok'izay anina fijoroana tahaka ny Davida rehefa niatrika ny Goliaty izy hitany hoe tsy mifory i Goliaty fa tsy tany amin'ny tenany ny antefany vato na tany amin'ny tongony na tany amin'ny tanany fa tany amin'ny andriny satria mila miova ny saina ovay ny sainay andeha amin'ny fahamarinana fa tsy andeha amin'ny fahazaran-dratsy Andriamanitra ary ny fahazaran-dratsy dia mahatonga anay iziriziry ao anatin'ny toe-po feno avinavim-panahy iaina foana izay zavatra nahazatra anay hatramin'izay satria ny heverinay fa tsara eny fa na dia ao amin'ny teninao azy rehefa nananatra amin'ny fiangonana fito ianao doctrine ny nananaranao azy fa mpianarana nananaranao azy Andriamanitra mba tianao hitoetra amin'ny fahitsiana sy andeha amin'ny fahamarinan'izay mba tsy ho raraka amin'ny famponay fa voataza Andriamanitra amin'ny teny pahasoavana sy fahamarinana amin'ny révélation marina avy amin'ny fanahy masina ary anaiky izay ny aina sy joro vavolombelon'ny teny fahamarinanao mandra-piverinao mandrakizay manao ilay mitoetra miseza fiandrianana mandrakizay ny voninahitra dera ny aja sy ny saotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta halleluja avy mameno tanteraka Zaetianao tsy ho feno zavatra fao afa-tsy ianao
Itondray ilay fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanahy masino mamiko indrindry anao. Avy mameno tanteraka farety anao, tsy ho feno zavatra afa-tsy anao. Itondray ilay fiainanao, tompo ao anatiko ao, fanahy masino mamiko indrindry anao. Fanahy masino mamiko indrindry anao. Fanahy masino mamiko indrindry anao. Izay ihany koa manitsana ny veloha fratra ho an'ny rehetra sy manaraka ambony maraina mandritra izay manitra ihany koa nareo akasitrana tapiny fiainana nompoandroany amin'ny tatsaka fahefana fahasoavana hery hevitra akasitrana tompoko Jesosy Kristy ilay mpamalo ny soa rehetra amin'ny asa tsara rehetra tsy hanadino antsika tsiray avy amin'ny resipos fitiavana anatisika ao anatin'ny fanompona ho anisa tokantrano ihany koa izay nanaraka sy nitondram-bavaka n'izao fandaran'izao dia akasitrana ihany koa antsika rehetrarehetra. Mino aho fa teny fiainana nampijoro antsika androany ho tahin'ny tompo daholo raha maneno rehefa avy eo ny toropetra meno any amin'ny raman'andritsika na ho alina na ho atoandro na maraina zany na ho hariva ny tompo ano memboninahritra mandrakizay. Veloma tompoko makasitraka tompoko lahy makasitraka tompoko vavy sotra tompoko. Asavan'Andriamanitra matizao. Asavan'Andriamanitra matizao. Ianao amakivaky ny lanitra, izaoko eo anilana. Izao sy anao, izao sy anao, iao nindray androany. Tsisy intsony ny sento sy tomany, tohitako ianao, tohitako ianao amakivaky ny lanitra, izaoko eo anilanao, izaoko eo anilanao, izaoko eo anilanao. Aleluia, izaoko izaoko